Salama daholo eo elaela tsy nihoana indray tsika androany indray tsika zao a hiverina hiresaka kely fampitafatafa eto indray a zava-baovao nentiko eto a mety zavatra tsy de faheninao a mety zavatra fantatrao fa tsy rarahinao mihitsy hatramin'izay a ny atao hoe drum map. Inona ny atao hoe drum map? Ny drum map dia plan fipetrahan'le élément-na batterie rehefa manao composition midi ianao. Fa ny zavatra tiako hatongavana eto a dia batterie anankiroa mihitsy no ampivadinao anaty piste anankiray. Eto zao a dia ni-insérer instrument virtuel anankiroa, contact studio drummer sy addictive drums. Zany hoe tiako ampivadina ireo anaty piste anankiray, ohatra ny grosse caisse alaiko ato amin'ny addictive, ny tom alaiko ato amin'ny contact, dia ny cuivre rehetrarehetra alaiko ato amin'ny contact, dia ny caisse claire alaiko ato amin'ny contact, ohatra zay. Zany hoe anaty piste anankiray ianao ialana amin'le mizarazara an'le piste rehefa manao mixage madinidinika, rehefa manao composition midi ianao. Zay no tena tanjona amin'le izy. Misy an'io daholo ny logiciel rehetrarehetra fa ny tenenantsika anazy eto zany aloha dia Sonara 8 na Cubase io na Pro Tools tokony hisy an'io fa za tsy de zatra Pro Tools ialana tsiny, na io Studio One rehefa séquenceur généraliste rehetrarehetra mifantatro aloha dia manana an'io daholo, fa tena ignoren'ny olona foana zany io nefa zavatra tena important be ny fahaizana anazy, saingy somary mihinana ressource processeur izy sy RAM satria zavatra samy matanjaka daholo ny ampiadinao a, donc mila fahaizana tsara fotsiny le izy. Raha atao amin'ny Sonara manokana zao ny fanaovana azy a dia miditra amina piste midi anankiray, zany hoe insérer piste midi anankiray a dia omeko anarana le izy hoe drum map, dia miditra amin'le configuration le piste, tsy alefako mankany amin'ny addictive le piste, tsy alefako mankany amin'ny contact, fa ataoko hoe nouvelle drum map, dia ataoko GM ny drum map zay tadiaviko amin'le izy eto. Tonga ity zao tonga de hoe GM drums complete kit, dia après an'izay andeha regleko ny mapping an'le addictive drums, miditra aty amin'ny point d'interrogation map window, ataoko GM, zany hoe mitovy amin'le clavier PSR le tendrentsika ireny rehefa mitendry batterie aminy. Miditra ato amin'ny contact koa dia regleko koa ny mapping an'le studio drummer, option, dia eto misy an'le hoe midi mapping, dia ataoko GM koa izy. Zay aloha zany zavatra voalohany ataoko, amin'izay tsy sahirana. Hitanareo inona moa ny antony? Jereo amin'izay ary le pistako zao fa tonga de channel drum map, patch drum map, bank drum map. Donc zany a efa tsy zavatra asako saina amin'iny, tonga de miditra amin'le configuration an'le izy amin'izay zany gestionnaire des drum map, de eto amin'ny régler an'le izy. Zay aloha zany jerentsika voalohany, tohizatsika rehefa avy eo le izy hoe ahoana ny fomba fanohizana anazy rehefa vita zay.